dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka amin'ny fandaharana seho ny herinandro amin'ity androany ity eto dia ampafantatra nareo indray hoe aiza ny tokony ho aleha amin'ny farany herinandro ana amin'ny fitomboan'ny herinandro manaraka io fa ny etsiketsika androany aloha dia amin'ity herinandro ity daholo zany hoe amin'ity farany herinandro ity manjarantsika zany no misafidy za mitanisa aminareo hoe ary misy tahaka an'izao ary misy tahaka an'izao dia ianareo no mandeha makany zany hoe miara-miasintsika ato anatin'ity fandaharana ity satria fa be nareo manontany foana hoe aiza indray rimija no tokony ho aleha dia efa tonga eto ampafantatra anareo an'izany ny ho ampahafantariko anareo voalohany dia nitarika iray mbilanja zay anao karazana cabaret kely ho fahatsiarovana ny Doc Holiday ao amin'ny Piment Café Area Bioretrika ny zoma amin'ny zoma faharoa ambin'ny folo volana avril ho avy izao vidim-pidirana kosa dia 2 alina ariary manomboka amin'ny 7 alina fotoana amin'io zay dia mbola amin'ny zoma faharoa ambin'ny folo volana avril ihany mahitantsika ny kapitsany sy Jean Rigaud ao amin'ny Bonara be 67 hectares manomboka amin'ny 8 ora alina zoma 12 à 20 heures ao amin'ny Bonara be 67 hectares vidim-pidirana kosa dia 2 alina ariary sady efa ireny say Jean Rigaud tsika dia mbola amin'ny zoma io ihany ao amin'ny lasity ivandra dia ahitantsika nitarika kika zay anao fampisehoana miavaka kely satria tsy misy vidim-pidirana gratos ny fidirana manomboka amin'ny 7 ora sasany ariva amin'ny zoma faharoa ambin'ny folo volana avril ho avy izao amin'ny zoma zany kika ao amin'ny lasity ivandra mirivotra mitsoka manerana ny tontolo tomitondra ny feonao ny antsoantso ai hoana dia mbola amin'io zoma io ihany zoma faharoa ambin'ny folo volana avril ho avy izao dia ahitantsika ny Nanja and Co zay anao etsika mitondra ny lohateny hoe Let's Groove Again ao amin'ny Riviera Garden eny Ambohidratrimo manomboka amin'ny 8 ora alina ny etsika vidim-pidirana kosa ho an'ny simple zany le izy dia 10,000 sy 3 alina ariary ary ho an'ny paire zany raha ohatra olona roa no avy any amin'io dia 4 alina ariary zany hoe andoranga olona anankiroa makany zay zany manafotoantsika miaraka amin'ny Nanja and Co amin'ny 8 ora any amin'ny Riviera Garden Ambohidratrimo. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven.
mbola amin'io zoma io ihany zoma faharoa amby folo ny volana avril ho avy zao ihany a dia ahitan'ny Monica Javatsika sy Joël Rabesolo ao amin'ny Le Louvre Antaninarenina amin'ny fito sasany manomboka ny fotoana dia ny vidim-pidirana kosa dia 5,3 alina ariary. Dia mbola amin'io zoma faharoa amby folo ny volana avril io ihany a dia ahitany rabositsika ao amin'ny fatapera Antaninarenina manomboka amin'ny 4 alina. Vidim-pidirana kosa dia 5,3 alina ariary na ny réservation dia 2 alina ariary. Anjarantsika misafidy. De la zawis davana chata wotanyu if I do vavezan Antonio if I do vavezan Antonio de la zawis davana chata wotanyu if I do vavezan Antonio faf davana chata wotanyu by if I do vavezan Antonio de la zawis davana chata wotanyu if I do vavezan Antonio Ary dia amin'ny asabotsy fahatelo amby folo ny volana avril kosa dia misy showcase iarahantsika amin'ny Fi Rasolofiniaina ao amin'ny Barflay ny Ampandrana amin'ny 4 ora sasany manomboka ny hetsika. Ny vidim-pidirana kosa dia 2 alina ariary. Dia mbola amin'io asabotsy fahatelo amby folo ny volana avril io ihany dia misy hetsika somary miavaka kely satria tolotahana ho an'ny Pierrot Matatana izay misy ny lohatenin'ilay izy moa izay Pierrot Matatana amin'izao fotoana izao izay tojo tsy fahasalamana noho izany misy hetsika ho karakarain'ireo mpanakanto namana rehetra ao ry Black Nadia ao petapeza ireo no ao dia etsonantsika ao amin'ny Le Glacier Analakely manomboka amin'ny 4 ora alina. Ny vidim-pidirana kosa dia 7,000 ariary. Izany hoe tonga ao zany tsika mba manotrina ireo mpanakanto marobe izay anao tolotana ho an'ny Pierrot Matatana izay tojo sy fahasalamana izay. Ny hetsika manaraka kosa dia hetsika ara-pilazantsara na hoe concert évangélique izay iarahantsika amin'ny The Called sy The Singers of Jesus ao amin'ny cathédrale Peniela Besarety manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ny hetsika ny sabotsy fahatelo amby folo ny volana avril ihany. Vidim-pidirana kosa dia 7,000 ariary amin'ny 2 sasany izay. Far
amin'ny alahady fa 4 volana avril kosa dia misy etsika ao amin'ny CCSK izay mitondra ny lohateny hoe ekeko satria irandry Roland Raelson no iranao fa mpanakanto maro no tonga miaraka mifety amin'io andro manomboka amin'ny 3 ora tolakandro izy ao amin'ny CCSK Antanimena. Vidipidirana kosa dia 5,2 alina ariary. Ianao no mamily foko, ianao no ijaloko, ianao rery ihany, ianao no tiako eto tany, tianao anao ny sisy fetra amin'za vatra rehetra, tianao ho tiako ianao mihoatra izao tontolo izao. Dia arak'izao hitantsika zao dia manana vahintsika eto amin'ny fandaharana sehon'ny herinandro amin'ity andro androany ity dia tsy izany fa izosy ao amin'ny tarika kika izay nao etsika zalahy amin'ny zoma amin'ny 7 sasany zay zatra fona matsy ny olona hoe alina be amin'ny 5 amin'ny after work kely zany ahoana tsara after work amizao tena efa be dabe mihitsy ny fomba fiteny showcase after work zavatra ohatry zany ina tsara fandehan'io etsika io voalohany indrindra aloha dia faly miaraba mijery MBS dia faly miaraba mijy sy ny pakasary eto amin'ny télévision dia io zany karazana seho sehon'ny kika indray satria misy fiara-miasa vaovao zany amin'ny producteur izy io dia io zany no ampisehoana azy hoe ohatry ny ahoana indray le lalan'ny kika amin'ny titon ity dia io le teneniko hoe after work sy ohatry misy showcase ihany ohatr'izay ihany zany fangarongaro ihany le izy dia le izy zany tsisy vidipidirana fa kosa zay tonga aloha ihany no masesy zay le fa naninay tsy nasiana mihitsy zany hoe fa mandry toerana na hoe misy be zaraina ry ananina fa loatra zay tonga aloha ihany zany masesy tsara kosa tsara kosa zany am'izao fotoana zao dia ono zany hoe ao anatin'io zany mety seho mandritry ny afrina tsara izy adinray eo amin'ny adinray sasany eo misy surprise ihany eo satria mety io zany amin'le fiara-miasa mety misy zavatra aloha dia efa teniteneniko ihany mety misy tournage kely atao ao misy ohatrany hoe aminao clip kely tsika ohatrany clip live ao misy raha anankiray na ohatry zany misy koa amin'ny fito zay efa misy séance photo miaraka amin'ny groupe zany dia zay le teneniko zay tonga aloha ihany zany mahazo fahafa-po amin'le izy dia ankoatr'izay moa zany misy iran-kika ao iran-kika fa mazava loatra dia misy resatresaka kely ohatr'izay zany hoe zay tonga rehetra ao zany dia mandray anjara feno mihitsy ao anatin'io seho io zany hoe isika rehetra zany mandray anjara amin'io maseho an'io amin'ny zoma io zany mana fotoantsika amin'ny 7 sasany ao amin'ny lasity ivandry aiza ao amin'ny lasity ivandry moa zany hoe le fisakafoananao ambony io ao zany le izy dia ao tsika mifankahita fa afinaritra be io zany hoe rahatry etso zany mbola tsy fantatra hoe inona ny mety hosehony amin'ny titona 7 ty efa misy seho manina zany ao fa alao ao no tenenina amin'ny fomba official zany izy hoe zao le seho manina amin'io fa per zao sy anaovy teny mampetanetana le tena ohatry n'le tena le mampiteandeha efa tonga dia hoe dia efa any amin'ny lasity ivandry any amin'ny zoma alao mihitsy ho any satria amin'io zany no azo lazaina hoe tena ifandraisan'ny kika amin'ny mpakafy azy misy zareo club de France zany efa manomanomana zavatra ao dia misy animation zany ao dia io zany no ifaindraisanao amin'ny tarika kika tena akaiky dia akaiky satria io zany dia ohatrany hoe sampianakavy le izy tsisy hoe zay mpitendry dia nareo mijery fa mandray anjara amin'le fety daholo dia zay tonga aloha no mahazo tombony izy ao satria le toerana voafetra ihany dia io zany zay hira zay safidinareo zay nalefanay tamin'ny tambazotra tserasera-tany hoe izy ny tena angatahanareo dia le hira voafantina ao zany zay be mpangataka no ataona eo niary dia ono resaka ihany zao sy teo amin'le hoe misy fan club zany ao amin'io manahoana ny fan club amin'izao mbola ohatrany reny tamin'ny taona 90 reny masy tamin'izany tena nafana mihitsy zany hoe
fan club ny ihany tena manahetsika tena mbola ohatr' izay ihany ve ny afozalahy am'izao sa fa manomboka satria zany a le fan club taloha zany a efa tsy nisy tsony fa zao zany vao manomboka velona indray zareo dia efa manomboka fa misy organisation tsara izy dia efa manomboka mafana efa be lehibe ihany zany membre zao dia hita mihitsy ve hoe metanora le izy satria ataontsika hoe tsy tany hoe tsy hoe tsy tanora ntsony le tamin'ny taona sivifolo fa hoe efa le bebe efa misy olona vaovao mihitsy manaraka misy olona vaovao ka misy olona vaovao le izy fa zany hoe le tena mpitarika zany a le olona efa nanaraka ankikatra amin'izay fa zareo zany no manentana no dia mba efa misy ankizy efa amin'izao Não zany zao vanim-potoana faharoa arivo mahery Facebook zao dia efa be dia be ny ankizy efa ao. Niary fa dia misaotra betsaka nanaiky mivahiny teto amin'ny fandarana seho ny herinandro izao sy dia mino mirary fahombiazana tokoa amin'ny zoma io amin'ny zoma amin'ny fito sasany roambinifolo aprily amin'ny fito sasany ao amin'ny lasity ivandry izay tonga voalohany ihany no mahazo seza zany sy fa tsisy hoe réservation li satria maimaim-poana ny fidirana tsy misy vidividiana hoe gratos zany ny fidirana zao fomba atao amin'ny fandarana manao batoraka kely ho an'ny mpijery ny seho ny herinandro Sira dole le tir le tie. Okay. Dia tapitra ny fandarantsika amin'ity androandroany ity amin'ny herindray amin'ny verina eto milaza aminareo hoe aiza ny tokony ho alesy tokony andehanana mba mitsinjaka kely amin'ny farany herinandro eto dia ampatsahiviko azadiny manaraka ny fandarana koa ao amin'ny page ny MBS ao amin'ny page Facebook zany tiako teneny io ka raha ohatra zany nareo mijery an'izy dia ny atao voalohany aloha dia manao like amin'ny page ny MBS aloha dia aveo mijery ireo fandarana efa ao dia anisan'izany fandarana seho ny herinandro tapitra ny fandarantsika amin'ny herindray verina eto veloma daholo eo